Ipokafaliana ny fonay afaka miaona finaritra aminao mpanaraka ny fandaharana indray a izay raha isika ho tombontsoa fitahina manokana avy amin'Andriamanitra izany. Raha isika ampifalinany koa ny pasteur André Balatina Fanera tonga soa indray atao anatin'ny fandaharana ny ten'Andriamanitra amintsika mianakavy. Miaraba anao pasteur ary faly mandray anao atao anatin'ny fandaharana. Miarabanao namanadino ary manona ny fiaitanan'ny tompo aminao ihany koa izay miaraka aminay mandinika ny ten'Andriamanitra amin'izao fotoana izao. Mbola anatin'le loha hevitra lehibe izay ankinanaina hoe Kristy fahamarinantsika ihany tsika pasteur ary tao anatin'ny herinandro vitsivitsy dia nisy loha hevitra izay nojerentsika mikasika an'ireo kojakoja ao anatin'ny fitoerana masina izay fa nandramantsika nidirana no hazavaina ary nizarana ny ten'Andriamanitra teto niaraka tamin'ny mpanaraka ny fandaharantsika. Androantsika somary anao jeritodika kely satria misy fanontaniana manitikitika izay apetraky ny mpanaraka ny fandaharana isan'izany no hoe ny fandraisana an' Jesosy amin'ny alalan'ilay fanaovana fanatonana ny alitara ve ampy sa tsy ampy ahafahana mamaritra ny famonjena ny olona anankiray ary raha le fanazavana nentinao ataon'le fandarana maromaro izay narahantsika fanontaniana anankiray izay atao hoe andrasan'ny maro mihitsy ny valiny ary efa nisy ampahany kely no valiana dia vao mainka miteraka fahalianana indray ho an'ny mpandraka ny fandaharantsika tompoko. Marina tokoa zany tsara mihitsy zany ny somary anamafisatsika kely ny fanazavana satria mba tsy ahatonga atsika tafalatsaka ny amin'ny fandraisana diso ny ilay ten'Andriamanitra sy ny fanazavana izay nampitaina zany tamin'ny alalan'le hoe Kristy fahamarinantsika. Fa mialohan'izay namanadinao dia tiako zany ny somary manamafy kely hoe fa maninona isika zany no tena hoe mandany fotoana satria somary lavalava ihany le izy mandany fotoana nandinika ny olo hevitra io amin'ny alalan'ny fanompoam-pihavana izay atao amin'ny fitoerana masina. Dia ny antony tsotra ihany satria tsika zany amin'izao fotoana izao dia mino ihany koa mino sy manaiky fa Jesosy Kristy eo an-tanànankavanan'Andriamanitra ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra amin'izao fotoana izao izy mifona ho atsika. Romanina 12 milaza an'izay zay dia izay mahatonga antsika hoe mila fatatsika tsara zany hoe inona lay ataon'i Jesosy ao amin'ny fitoerana masina any an-danitra amin'izao fotoana izao ary inona no fiantraikan'izay eo amin'ny fiainatsika. Zay ny io zavatra ianarantsika io dia zay mahatonga antsika mamantatra amin'ny alalan'ny fanompoam-pihavana izay ao atao amin'ny fitoerana masina satria resaka fitoerana masina any an-danitra Jesosy manao fifonana dia mila fatatsika hoe inona no zavatra niseho ao amin'ny fitoerana masina teto an-tany zay io no mampafantatra atsika zany ny zavatra tokony iainantsika amin'izao fotoana izao. Zay zany le antony fandinihana ny ten'Andriamanitra mahakasika an'le hoe Kristy fahamarinantsika ity ary anisan'izay antony faharoa ihany koa zany dia hoe Jesosy zany zay ho avy tsy ho ela intsony zay koa no voalazan'ny ten'Andriamanitra dia izay mifanantenantsika hoe ho avy indray Jesosy. Mialohan'ny hiavian'i Jesosy anefa dia manatanteraka fanamarinana izy satria voalaza le ten'Andriamanitra fa ny olona tsy marina Korintiana 1:9 milaza an'izay manomboka ao 9:7 ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dia any amin'ny jaona voalohany ihany koa izy milaza hoe aoka izay manao marina jaona voalohany 2 milaza an'izay 9:20 izay manao marina dia marina tahaka azy. Zay ny olona tsy marina tsy andova ny fanjakan'Andriamanitra. Dikan'izay olona marina no afaka hiditra ny fanjakan'Andriamanitra amin'ny fomba ahoana. Zay ny antony ianarantsika an'le loha hevitra hoe Kristy fahamarinantsika na hoe fanamarinana amin'ny finoana. Ndao ary jerevantsika ilay voalazanao teo ary mety misy tokoa mihevitra hoe tsy ampy lay tonga amin'ny alitara zay
anaovana le fanatitra zany fa le zanak'ondry soa le zanak'ondry zay atao fanatitra fa mbola misy lay tavy zay nijerevantsika tamin'ny farany sisy sisy de zao zany le izy le fanatitra zanak'ondry zay atao amin'ny altara dia tandindon'lay zanak'ondrin'Andriamanitra zay maty noho ny fahotany zao tontolo zao dikan'izay ampy azahoantsika famonjena ny nahafatesan'i Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana ampy azahoantsika famonjena ampy azahoantsika famelan-keloka satria voalazan'ny Hébreu 7:22 de ozy izy saika diovina amin'ny raha avokoa izy ny zavatra rehetra ndao akitsika ane ndao akitsika mihitsy e Hébreu 7:22 Hébreu 7:22 manaraka tsara ianao Hébreu 7:22 zao ny vakany teny ary saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra araka ny lalàna fa raha tsy misy raha latsaka de tsy misy famelan-keloka zay raha tsy misy raha latsaka tsy misy famelan-keloka diovina amin'ny raha avokoa sady famelan-keloka zany le raha latsaka no fanadiovana zay mahatonga le hoe le rano zanak'ondry zay natao fanatitra atao amin'le altara dia ampy azahoantsika famelan-keloka ampy hanadiovana atsika ihany koa ao a fa inona ny zavatra miseho de tsotra ihany rehefa nandray sy nanaiky an Jesosy ho mpamonjy ny tenany lay mpanota dia manomboka eo miova ny fiainany de zay no asehon'ireo dingana zay ny fatalitsika zay ny lizy rehefa nanaiky an Jesosy ho mpamonjy ny tenany le mpanota ka nandray an Jesosy sy nandray an'le famonjena zay nataon Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana dia misy fiatraikany eo amin'ny fiainan'le mpanota izay zavatra zay de manomboka eo miova ny fiainany ary manomboka eo de mandeha am'izay lay dingana zay ny anaratsika zany hoe le fiainan'le mpanota zany dia miditra ao amin'ny fitoerana masina azony namana tinao le izy miditra ao amin'ny fitoerana masina ny fiainany izy mijanona ety ivelany izy tena fa ny fiainany sy ny momba anazy entina makany am'le entina miditra ao amin'ny fitoerana masina ary mahafinaritra be le izy a satria tena voamary ny tena Andriamanitra mihitsy zany zavatra zany azony namana tinao jery ohatra anankiray tsika jaona 9 ao mba avakitsika kely jaona 9 dia ny andininy avakitsika ny andininy fa 1:12 Jaona 9 ka ny andininy fa 1:12 zao ny vakany teny ary hoy izy tsy misy tompoko de hoy Jesosy za koa tsy manameloko anao mandehana ary am'izao sisa izao de aza manota intsony zay io zany zao tena ohatra tena azo tsapahitanana sy mazava tsara mahakasika zay fanazavana zay le vehivavy mpanota nanota jangajanga dia nentina teo am' Jesosy eo amin'ny altarany zany tonga teo am' Jesosy lay vehivavy inona zavatra anyseho hoy Jesosy izaho tsy manameloka anao na hoe hovatsika kely izaho mamela ny eloko ao zay le fanatitra ary ampy azahoantsika famelan-keloka ny nahafatesan'i Jesosy fa ozy Jesosy izaho tsy manameloka anao izaho mamela ny eloko ao mandehana de ahoana toyny aza manota intsony zay mahatonga le hoe ao alinan'le altara ny fiainan'le mpanota miova de zay le dingana no fatalitsika de ao alinan'le altara fanatitra azafady mialatsiny tavy fisasana zay no rina le altara sady zay de ina le tavy fisasana zay nijerevantsika fanadiovana zay fanadiovana tavy fisasana zay tandindon'ny batisa ihany ko
fahateram-baovao. Jaona to fahatelo ny andininy fahadimy teny Jesosy tamin'ny Nikodemosy de hozy Jesosy hoe raha tsy ateraky ny rano sy ny fanahy ianao de tsy mahazo miditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Fahatera-mbaovao, fahatera-mbaovao. Zany hoe ny olona anankiray zay nandray an Jesosy ho mpamonjy ny tenany, ny olona anankiray zay nanaiky ny famonjena zay nataon Jesosy teo amin'ny hazofijaliana dia mandalo amin'ny atao hoe fahatera-mbaovao. Zay le izy namana tenao. Tsy hoe tsy ampy le fanatitra le zanak'ondry, ampy amonjena, ampy azona familian-keloka fanatitra ny zanak'ondry, fa vokatry le fanatitra n'le zanak'ondry eo amin'ny fiainan'le olona dia miroso amin'ny dingana izy na hoe mitombo. Azo lasaina koa zany zay mitombo amin'ny fahamarinana izy ary mitombo amin'ny fahamasinana izy. De zay nasehoan'le dingana zay fatantsika. De hozy iza hoe manaraka an'le fanatitra na le altara tavy fisasana zay tandindo ny fahateram-baovao. Zay fahateram-baovao fiovam-piainana. Araka ny teny Jesosy tamin'le vehivavy hoe izaho tsy manameloka anao, izaho mamela aneloka ao, mandehana aza manota intsony. De zay le hoe voadio ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Jaona voalohany toko voalohany andiny fasivy. De hozy izy hoe raha miaiky ny fahotantsika sika de mahatoky sy maly izy ka mamela ny fahotantsika, zay le hoe zaho tsy manameloka anao, mamela ny fahotantsika sy manadio atsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra. Zay le hoe aza manota intsony, voadio tanteraka. De miroso amin'ny atao hoe fahamasinana zany le olona, fahamasinana. Zay ne tiany Jesosy iainan'le vehivavy e. Rehefa voavela heloka ianao de miroso amin'ny atao hoe fahamasinana, tsy manota intsony. Sady zay de ny dingana voalohany atanteraka an'izay tavy fisasana, fiovam-piainana, fahatera-mbaovao indray. De misy toko sandiny namanadinao zay ovakitsika ao amin'ny Korintiana faharoa toko fahadimy ny andininy fa 17. Korintiana faharoa toko fahadimy ka ny andininy fa 17. Korintiana faharoa toko fahadimy andininy 17 zao novaka ny teny. Koa raha misy olona ao amin'ny Kristy de olom-baovao izy, efa lasa ny zavatra taloha, indreo efa tonga vaovao ireo. Zay raha misy olona ao amin'ny Kristy ozy izy dia olom-baovao. Olom-baovao. Zay le izy olom-baovao. Miainga avy ao amin'ny le altara de miroso am'izay le hoe olom-baovao, fiainana vaovao, fahaterana vaovao, fiovam-piainana. Ia. Zay Isan'ny afatra atao hoe fototra ny entanao tamin'ity fandarantsika androany ity ny hoe ampy le fanatitra, anadiovana, amelana heloka ny mpanota. De eo zany no ametrako fanontaniana hoe raha oviana no vonina io le famelan-keloka sy le antoky ny fanadiovana io ho an'ny mpanota anankiray zay mahatsiaro, mahatsapa-tena fa nanota izy. Tena marina mihitsy zay fanontaniana zay de zao zany le zavatra miseho. Ny teny Andriamanitra tamin'ny Mosesy any amin'ny Exodosy toko fa 5 andiny fahavalo de hozy izy Andriamanitra tamin'ny Mosesy hoe asavy manao fitoerana masina ho ahy izy dia onona eo aminy aho. Zay dia nanamboatra n'lay fitoerana masina na le tabelina kely Mosesy. Zay de ao anatin'le fitoerana masina misy an'ireo fanompoam-piavahana zay nasehon'Andriamanitra tamin'ny Mosesy. Inona ny tanjon'le fanompoam-piavahana? Fanavotana, famelan-keloka, fanamarinana. Zany daholo nasehon'ireo fanompoam-piavahana reo. Fanavotana, famonjena, famelan-keloka, fanamarinana, fanamasinana. Zay le izy. De le fitoerana masina na le tabelina kely efa nazavaitsika zay tamin'ny farany teo, eo ampovoan'ny tobon'ny zanak'Israely anie ny misy anazy.
hitany zanak'israely rehetrarehetra naiza zany ny misy ny lainy de hitany hoe io le fitoerana masina na le tabena kely zay azahoany famelan-keloka azahoany fanavotana sy fanamarinana zay dikan'izay de zao raha misy olona nanota tany ambadimbadika tany amin'ny lainy le fanamarinana azy na le famelan-keloka zay ho azy efa io efa permanent io efa io efa mipetraka eo efa vonona omena azy zay le izy satria efa io lay fitoerana masina io no misy ny famelan-keloka ao no misy ny fanavotana le olona nanota tany amin'lainy tany le fanamarinana sy le famelan-keloka zay ilainy efa io efa vonona eo zay le izy fa mba azahoan'le mpanota an'lay famelan-keloka sy le fanamarinana de inona tokony ataony manatona eo izy manatona izy manatona an'lay fitoerana masina izy mba andraisany an'le famelan-keloka sy le fanamarina manatona izy de hitana manadinao zay zany ny tena tian'lay jaona toko fahatelo 9:12 lazay haitsika tsanjery be le izy de ozy izy le jaona toko fahatelo 9:12 fa toy zao nitiavan'andriamanitra ny zao tontolo zao sady zay nomeny aniza azao tontolo zao ny zanan'lay tokana nomeny ny zanan'lay tokana zany hoe ny famelan-keloka sy ny famonjena na ny fanavotana dia efa nomen'andriamanitra an'izao tontolo zao tamin'ny alalan'i jesosy zay mahatonga le hoe efa eo anie le famelan-keloka efa hitan'le olona maso eo hoe io amin'ny alalan'le fitoerana masina io efa hitany hoe io iza nefa nanota ho azo miveo famelan-keloka io raha tsy manatona izy za moa zany tena nanota mihitsy eo amin'lainy zany izy ao anaty lainao izy eo izy mietrehitra tena nanota le famelan-keloka anefa efa io manatrika anazy io mila manatona izy toko mila manatona izy mba azahoany an'le famelan-keloka de izay le jaona toko fahatelo 9:12 nomeny zanan'lay tokana maty ho an'izao tontolo zao Jesosy Kristy afaka mamonja zao tontolo zao Jesosy Kristy ampy azahoana famonjena Jesosy Kristy fa toyny de hoe mba tsy ho very na hoe ho vovonjy mba ho vovonjy zay nydika le hoe mba tsy ho very vovonjy ny dikany sady zay mba tsy ho very izay rehetra mino azy fanana fiainana zay nyle izy de zay mahatonga atsika namanadona le hoe fanamarinana amin'ny finoana de io koa le tenany amin'ny hebreo le milaza hoe raha tsy ampy finoana de tsy misy azo atao azoona sitraka amin'andriamanitra fa izay manatona an'andriamanitra azy izy dia tsy maintsy mino fa misy izy sady mpamaly soa zay rehetra masoto mitady azy zay zany le izy mahafinaritra mihitsy zay fanazavana zay ary inoko fa takatry ny rehetra misy an'ilay voambolana fampiasana sotra masina hoe isaina ho fahamarinany aiza ho aiza zany no andraisan'le mpanotany zay fahamarinana isaina ho azy zay am'izay dingana rehetra zay manomboka eo am'le fahatongavan-tsaina hoe nanota sy ireo drafitra maromaro zay tanterana amin'ny fitoerana masina inona no anazavana an'zay hoe isaina zay lay fahamarinana ay ohatrohatra zao zany le fandehan'le izy mifandray tam'le fanazavana zay mihitsika teo mihitsy hoe le famelan-keloka sy le fanamarinana an'le mpanota efa nomen'andriamanitra tamin'ny alalan'i Jesosy tamin'le alalan'i Jesosy efa hitan'ny zanak'Israely maso mihitsy hoe io amin'ny alalan'lay fitoerana masina hitany hoe io le famelan-keloka ao misy le famelan-keloka ao no misy le fanamarinana ao iza nefa nanota zay le hoe isaina
zany hoe le famelan-keloka sy le fanamarinana azy zany a dia efa isain'andriamanitra ho azy ho an'ny zanak'isy rehetrarehetra nizanizy efa nisaina ho an'izy ireo ny fanamarinana amin'ny alalany fitoerana masina njeny natsangana io fa eo le hoe mba azahoany le mpanota an'lay famelan-keloka de mila manantona izy mila miditra ao amin'ilay fitoerana masina izy mandray anazy sady zay de zay le zaraina de azony le izy am'izay fotoana zay zany hoe raha fitentsika mahazatra azavaina tsotsotra le fanamarinana zany dia efa réservé ho an'ny rehetrarehetra amin'ny alalan'i Jesosy efa réservé ho an'ny alalan'i Jesosy efa nomanina efa natokana ho antsika rehetra zay le hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra ny zao tontolo zao nomeny ny sanan'ilay tokana nomeny zay le hoe efa natolotra efa natokana zay ny tena tsara kokoa efa natokana ho atsika amin'ny alalan'i Jesosy ny famonjena sy ny fanamarinana fa io miditra le hoe mba tsy ho ve zay rehetra mino zay le zaray zay mino zay le hoe mandray an'le izy amin'ny finoana raisina amin'ny finoana de azonao le fanamarinana manaona zany le hoe fiainam-baovao andrasana am'le olana ankiray nandalo an'izay dingana nandray zay dre ma tsy variana zany ny olona hoe mandray an' Jesosy de ampy de mijanona eo inona no andrasana amin'ny olana ankiray nandray an' Jesosy raha hoe le toy an'le hoe fiainam-baovao resahana teo a no resahana misy hevitra zany a zay milaza an'izay hoe mandray an' Jesosy na hoe mino an' Jesosy raisina zany le jaona toko fahatelo ady fenina ambin'ny folo hoe mba tsy ho ve zay rehetra mino fanana fiaina manak'izay de miteny izy hoe mino rehefa mino fotsiny de efa ampy eo le fandrika eo eo le fandrika eo ary eo nefa le nazavaintsika tamin'ny voalohany le hoe le altara zay namonoana an'le zanak'ondry ampy azahoana famelan-kelo ampy azahoana fanavotana ho an'le mpanota fa manomboka eo ny fiainan'le mpanota dia miditra ao amin'ny fitoerana masina zay ny le izy le fiainany miditra ao amin'ny fitoerana masina zay dia zay moroso amin'ny atao hoe fahamasinana de aka toko sy andininy roa tsika anamarina atsika an'izay zavatra izay de zao le izy ao amin'ny romanina novakitsika romanina toko fahaenina romanina toko fahaenina ny andiny voalohany ka hatramin'ny fahaefatra romanina toko fahaenina ny andininy voalohany hatramin'ny andininy fahaefatra zao ny vaky ny teny inona ary no lazaintsika mbola hitoetra amin'ny ota ihany va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria izany ataontsika zay efa matiny amin'ny ota ahoana no velona amin'ny ihany tsy fantatrareo fa na iza isika no efa natao batisa ao amin'i Kristy Jesosy dia natao batisa ao amin'ny fahafatesany koa niara-nalevina tamin'ny batisa ao amin'ny fahafatesany sika mba ho tahaka ny nananganana an'i Kristy tamin'ny maty tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao zay io zany zao tena mazava tsara mbola hitoetra amin'ny ota va isika hitombon'ny fahasoavana sanatria zany azony namana tenao hoe efa maty ho anao Jesosy efa namonjy anao Jesosy mainy amin'ny altara zany teo amin'ny altara eo amin'ny altara zao zao iresaka io eo amin'ny altara nafatesany Jesosy fahasoavana famonjena omeny Jesosy fahasoavana efisana toko faharoa ny andiny fahavalo fa fahasoavana namonjena atsika fahasoavana namonjena atsika amin'ny finoana tamin'ny nafatesany Jesosy sady zay de ozy izy mbola hitoetra amin'ny ota ve tsika mba hitombon'le fahasoavana sanatria zany zay mahatonga le hoe ao arinan'le altara dia ny fiainan'le olona miroso amin'ny atao hoe fahamasinana de ny voalohany dingana voalohany am'izay fahamasinana zay tavy fisasana
de voalaza ny eto le izy koa niarana alevina tamin'ny batisa isika ho amin'ny ho fahafatesana amin'ny fahafatesana mba ho tahaka ny nananganana ny Kristy tamin'ny maty no tamin'ny voninahitry ny ray no andehanantsika kosa amin'ny fiainam-baovao fiainam-baovao zay le manomboka eo ne ny fahamasinana fiainam-baovao zay le hoe tsy mitoetra amin'ny otaintsony tsy mitoetra amin'ny otaintsony de amaky toko sy andininy ray faharoa tsika asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa eny amin'ny telopolo no hanomboantsika anazy asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa eny amin'ny telopolo ka hatramin'ny fahavalo amin'ny telopolo asan'ny apôstôly toko faharoa ny andininy fa eny amin'ny telopolo hatramin'ny andininy fa valo amin'ny telopolo koa aoka ho fantatry ny taranak'Israely rehetra marimarina fa iny Jesosy nombonareo tamin'ny hazo fijaliana iny de efa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy ary raha nandray izany ny olona dia voatsiny olona tampony ka nao tamin'ny Petera sy ny apôstôly namany hoe ary rahalahy inona no ataonay ary hoy Petera taminy mibeba ary eo ka samy atao batisa amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ianareo rehetra mba azo famelana ny elokareo ary ianareo andray ny fanomezana dia ny fanahy masina zay tsara mahafinaritra be toko sy andiny io tena manazava tsara mihitsy le mahakasika ny dingan'ny famonjena ao amin'ny fitoerana masina inona ny zavatra nyseho voalohany andifany amin'ny telopolo nampahafantariny Petera anareo nareo ny amin'ny Jesosy sy ny nafatesan'i Jesosy zay iny Jesosy nomboanareo tamin'ny hazo fijanena iny nefa nataon'Andriamanitra ho tompo sy Kristy iny ny mpamonjy rehefa nahafantatra reto olona reto fa Jesosy no mpamonjy ary maty no ny fahotany Jesosy zay ny io rehefa fantany fa maty no ny fahotany Jesosy ary i Jesosy no mpamonjy azy ary maty teo amin'ny hazo fijalina mba azahoany famonjena de nametraka fantanina izy andefa fito amin'ny telopolo inona nataonay valiny dinga andifa valiny telopolo mibeba zay le hoe miaiky ny fahotany eo amin'ny lohan'ilay zanak'ondry altarandray io zany zao raha atao mbola eo amin'ny altara foantsika fitoerana masina mbola eo amin'ny altara mibeba miaiky eloka mibebaka dia aoka atao batisa atao batisa tavy fisasana indray eo am'le fitoerana aoka masina atao batisa inona le batisa fiainam-baovao fahateram-baovao miaraka levina amin'ny Kristy miara-mandeha amin'ny fiainam-baovao mibebaka de atao batisa inona ny zavatra dikan'izay inona ny dikan'izay satria atambany zany zao le dinga atambany raha leto zany atambany hoe mibebaka eo amin'ny altara mibebaka de avy eo atao batisa eo amin'le tavy de inona ny dikany mazava de mahafinaritra be mba ahazo inona voalohany izy famelana ny elokareo famelan-keloka aloha voalohany tsy ndreko tsara mba ahazo famelan-keloka aloha aiza ny azo ny famelan-keloka ianao eo amin'ny altara miaiky ny fahotana mba ahazo famelan-keloka avy eo rehefa mahazo famelan-keloka ianao de inona manaraka izy izy ary anareo andray ny fanomezana de ny fanahy masina aiza ianao mandray fanomezana eo am'le tavy ane eo amin'ny batisa jaona toko fahatelo Mateo toko fahatelo azafady Mateo toko fahatelo dia vakitsika ny andininy fa fito ambin'ny folo atao mba vakina mahafinaritra le izy am'izay mazava kokoa Mateo toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo enina ambin'ny folo sy fito ambin'ny folo Mateo toko fahatelo ny andininy fa enina ambin'ny folo sy ny fito ambin'ny folo ary raha vao natao batisa Jesosy de niakatra avy teo amin'ny rano niaraka tamin'izay izy ary indro nisokatra tamin'ny lanitra ary hitany fanahin'Andriamanitra nidina tahaka ny voromailala nakeo amboniny ary inzao nisy feo avy tany an-danitra nanao hoe ity no zanako malalako izay sitrako zay mibeba ary aoka atao batisa mba azo famelana ny eloka sy handray ny fanomezana de ny fanahy masina de ozy zany aminao mampiseho an'le altara sy le tavany aloha le asan'ny apôstôly toko faharoa
le atara sy le tao e mibeba de azo familan-keloka avy eo atao batisy de andray fanomezana de ny fanay masina kato zay mahatonga le hoe eo amin'le atara eo ny manomboka ny dingana rehetrarehetra rehefa nanaiky sy nandray ny famonjena teo amin'ny altara tamin'ny alalana hafatesan'i Jesosy le olona dia miroso izy manao mandalo ny atao hoe fahateraham-baovao mandalo ny atao hoe olom-baovao fiainam-baovao amin'ny fomba ahoana ny atateraka an'izay andray ny fanomezana de ny fany masina amin'ny alalan'izay no atateraka an'izay zay zany mahatonga le hoe tsy mijanona eo amin'ny altara zany le fiainan'le mpanoty tsy mijanona amin'ny altara ia tsy lany mamina ny tenaandriamanitra kanefa manapetra ny fotoana inoako fa nitondra lesona sarobidy ho antsika ary na fatanantsika ny toerana misy atsika ihany koa zay fanazavana nentin'ny pasteur ndre palatiana fanera izay ndao entina mbavaka indray ary satria zavatra sarotra no miandry raha ohatra ka tsy miantehitra amin'andriamanitra am'izany taridalina izany vavakantsika raha inay izay ny an-danitro misaotra satria mazava aminay ny amin'ny famonjena zay ataonao maty teo amin'ny asojaliana ianao Jesosy le zanak'ondrin'andriamanitra mba azahoanay famelan-keloka ary azahoanay famonjena ihany koa ampy hamonjy anay nafatisanao ampy io zay hanaiky anao ampy io zay andray ny famonjena zay omenao sy ny famelan-keloka ihany koa ka ny fiainanay sisa rehetra dia hampiseho izany famonjena zay nomenao izany amin'ny alalan'ny fiainam-baovao miaraka aminao amin'ny alalan'ny fiovam-po ihany koa fahateram-baovao ka andehananay amin'ny fahamarinana sy ny fahamasinana ka iny tokantrano tsirairavy mba ho tena zava-misy eo amin'ny fiainany tsirairavy ane izany teninao izany amin'ny anaran'i Jesosy amen. Eny ary satro foana mbola hiaraka eto kanefa voafetrany fotoana isika mankasitraka indrindra ny faharetanao nanaraka ny fandarantsika hatramin'ny farany misaotra ny pasteur ndre palatiana fanerainy koa nalaiky eo fitaovana teo am-piretan'andriamanitra nizara izany teny izany manao resaka ho amin'ny manaraka indrindra